ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Misaotra an'Andriamanitra indray isika raha mbola nomena izao andro mahafinaritra izao ka tafahoana eto amin'ny alalan'ity fitaovan-tserasera ity. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy no entina hiara-banantsika tsirairay izay miaino izao fandaharana izao. Mialohan'ny hamakiana ny teny izay voalahatra androany sy hitoriana ny hafatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia hiombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra iray, zanaka fanahy masonao, midera sy misaotra anao hatrany izahay satria miendrika anao izany. Misaotra betsaka raha mbola afaka mandinika ny teninao, kanefa mahatsiaro ny fahantrana izahay satria mpanota tsy mendrika, koa mangataka amin'ny famelan-keloka eo anatrehanao. Diovy re raha sitrakao ka ho fo madio no andraisanay ny teninao anio, mba tsy ho tahaka ireo natsipy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, na teny amin'ny tsilo ka ho mora voagija sy tafitohana, fa tahaka ireo natsipy teny amin'ny tany tsara, iorom-paka hamoha zato eny. Meteza ary ianao Jesosy hanatrika izao fotoana izao, mba tsy ho very maina fotsiny izany, fa ho fahariana vaovao aty anatinay indray ny teninao, ka ho marina aminay ilay teninao hoe ho fanilo ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao. Mitenena Tompo fa vonona iaino anao izay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay voalahatra mofinaina amin'ity Alarobia fa 4 ny volana Febroary 2024 ity dia araka ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Matio 7:12 andininy 17 hatramin'ny 12:20. Matio 7:12 andininy 17 hatramin'ny 12:20. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarihana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihiny ho eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony ao an-karona fa niratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehatra-afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotrohan'ify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanoran-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompo-trano izay namoaka ny firaiketany zava-baovao sy ela. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izay efa novakiana izay ry havana dia ny Matio 7:12 andininy 17 hatramin'ny 12:20 no angalantsika ny afatr'Andriamanitra indray amin'ny ity anio ity. Dia ho amintsika hatrany anie ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Fomba fanaon'i Jesosy ny manao fanoharana rehefa mitory-teny izy. Nataony izany mba ahafahany rehetra mahatakatra ny tiany ambara araka ny lazainy eo amin'ny 9:10 sy ny 17. Rehefa nanontany azy ny mpianatra, nambarany ary fa misy ireo mijery fa tsy mahita, ary mandray izy fa tsy miaino na mahalala. Eto amin'ity andalan-tsoratra masina voalahatra ho mofinainana ity dia fanoharana mikasika ny fanjakan'ny lanitra no nambarany. Ahitantsika ohatra enina izy eto raha ny 7:12 no jerena. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ary fa ny fanjakan'ny lanitra dia natao an'ny olona rehetra. Izay ho jerentsika voalohany. Ny fanjakan'ny lanitra dia natao an'ny olona rehetra. Andininy 17 ary koa
Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavoron'ny samy hafa karazana rehetra. Ny arato eto dia oharina amin'ny tenin'Andriamanitra izay toriana. Ny ranomasina dia izao tontolo izao ary ireo samy hafa karazana dia ireo olona rehetra izay nandre ny teny ka milaza azo kristianina sy mpanaradia an'i Jesosy. Ireo rehetra miteny fa manana an'Andriamanitra sy mpivavaka. Hitantsika amin'izany ry havana fa tsy manavaka nizaniza ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mifidy sokajin'olona fa tafiditra ao avokoa na kely na lehibe, na lahy na vavy, na antitra na tanora, ireo firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy misy fijerena saranga ihany koa eo amin'Andriamanitra fa nomeny ho an'ny olona rehetra ny filazantsara mba hahafahan'izy ireo misafidy tsara izay lalana tokony alehany. Araka ny asan'ny apôstôly 10:7-30 izay milaza hoe ary Petera ny loham-bavaka nanao hoe hitako marina tokoa fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra. I Jesosy ary ilay filazantsara nomen'Andriamanitra ho antsika rehetra mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Io andinin-tsoratra masina io dia hitantsika araka ny Jaona 3:9-12 izay manambara ny fitiavan'Andriamanitra lehibe ho an'izao tontolo izao izay azo lazaina fa mamintina ny Baiboly iray manontolo. Ankehitriny dia miteny amiko sy aminao izay mandre io ny tenin'Andriamanitra. Izao sy ianao ilay oharina amin'ireo karazana hazandrano voasarika tao anaty arato satria efa samy nandre ny tenin'ny Tompo tamin'ny endriny maro samihafa, izay inoana fa tsy indray na indroa fa efa maro. Kanefa moa ve rehefa tonga ny fanavahana ireo nameno arato ho isan'ny voafantina va isika? Fanontaniana mamperitreritra tokoa izany ry havana, izay indrindra no idirantsika amin'ny fizarana faharoa izay manambara fa ny fanjakan'ny lanitra dia voatokana ho an'ny tsara ihany. Ny fanjakan'ny lanitra dia voatokana ho an'ny tsara ihany. Andinin'ny 8:20 ka hatramin'ny 9:10 no ahitantsika izany. Tena mampandiny tena tokoa ry havana raha mamaky ity andalan-tsoratra masina manomboka eto amin'ny 9:20 hatramin'ny 2:10 ity. Ny antony dia toa mora mahasarika olona ny mandre ny tenin'Andriamanitra. Samy malaky avokoa mamaky sy miaino, kanefa mampalahelo fa rehefa natao ny fanadinana sy fitsarana dia vitsy ny mankatao izany. Isan'ireo mamitaka ny tenantsika ihany anefa isika, araka ny Jakoba 1:2-20 ka ho mahantra indrindra raha toa ka isan'ireo malaky miaino kanefa tsy mahatanteraka izany akory. Eto amin'ny 9:20 izao dia milaza fa naka fitoerana mihitsy ireo olona nifidy ny tsara sy ny ratsy, ny tsara natao tao anaty arona, ny ratsy nariana. Fanoharana ny amin'ny fitsarana antsika izany ry havana rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao araka ny 9:7-10 sy ny 2:10. Manambara izany fa tsy misy famindrampo intsony amin'izany fotoana izany fa ho avy Jesosy hanavaka izay azy ka hanipy any amin'ny fahaverezana ireo saritsary ny ivelany ihany. Ny toetra takiana amintsika ary eto dia andeha hiorina amin'ny tena finoana marina dia ny mbola misy ny fotoana. Ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra velona. Izy irery ihany no mahavonjy. Lalana tokana mankany amin'ny fanjakan'ny lanitra ary indrindra ilay afaka hisolo vavantsika amin'izany fotoana izany. Ao kanefa, tsy ho adinontsika fa ny finoana tsy arahana asa dia zava-poana ihany. Izany hoe mila hita ety amintsika hatrany ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny asa rehetra atao, na ny fanomponana azy izany na ny andavanandrom-piainantsika. Famoahana izay rehetra aza vitantsika sisa no atao amin'izany satria dia voarakitra ho avokoa na ny tsara na ny ratsy. Tsy misy ninona azo atao intsony araka ny 2:10.
Safidy ary nomena antsika na ny fiainana na ny fahaverezana. Tsarovy anefa fa ny antom-pisiako sy ny antom-pisianao ry havana dia nitondra olona ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izao sy ianao ilay andefa rato hisarika olona ho an'i Jesosy. Tsy mora anefa izany ary mila finoana mafiorina tokoa sy fahatahorana an'Andriamanitra. Ka sao dia isika ilay tohatra andehanana makany indray no tavela farany eo. Amaranana izao afatr'Andriamanitra izao ary dia andeha ho fehezitsika amin'ity tononkira laharana faha 140 ao amin'ny FFPM ity izany ho entintsika handiny tena tokoa. Mpanota ho mba mihevera tsara fa mora tapitra ny andronao. Hevero fa ho avy ny mpitsara handinika ny raharahanao. Akaiky izao ny fararanonaina izay hinjinjana izao tontolo izao ka dia tsarovy fa ny tomponaina hanolotra izay ho anjaranao. Izay mamafy araka ny nofo hidinja fanimbana lehibe, izay mamafy tsara amin'njoto homeny tompo fitsaharam-be. Izany fitsaharana izany dia vokatry ny rany tomponao izay nalatsany taty an-tany hamonjy sy hanavotra anao. Enoa ny mpamonjy be fity izay voaomby noho ny elokao, miantso mafy izy hoe avy handray ny lanitra ho lovanao. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa isika rehetra kosa dia iorina tsara mba ho tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mbola iombona amin'ny vavaka isika. Tompo, misaotra anao hatrany izahay satria tianao mandrakariva. Tianao izay mba tsy ho very ka ahitsinao hatrany amin'ny alalan'ny teninao. Omenao ny teninao izay mba hampiorina ny finoanay ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, nomenao an'i Jesosy izahay mba hanavotra anay, mba hahafahanay indray manitsy ny lalanay, hahafahanay mba mahazo izany fanjakanao izany. Ankehitriny dia mahatsiaro izahay fa betsaka ireo nataonay, isan'ireo matetika tokoa izahay isan'ireo mazoto mandre, mailaka ery hamaky sy hiaino ny teninao na amin'ny toroteny izany na amin'ireo karazana hira ara-pilazantsara. Kanefa indrisy maro amin'ny zavatra ataonay tsy mahatanteraka anay amin'izany, koa hifonanay eto anatrehanao izany. Mangataka ary izay Jesosy ankehitriny mba isan'ireo olona voafantina ho ao amin'ny valanao, isan'ireo voahavaka ho tsara ka tafiditra ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra, ary indrindra ho isan'ireo andrato olona ho ao aminao Jesosy Kristy satria izay no afatrao. Tsy ho vita mora anefa izany Tompo, fa milanao izahay. Mila mifanahinao masina izahay hanome sainanay, hampahery anay, hampatanjaka anay amin'ny zavatra rehetra. Koa meteza ianao mba hitoetra aty anatinay hatrany Jesosy, hahafahanay mamita izany rehetra izany. Dia misaotra amin'ny zavatra rehetra, ny tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, na inona na inona. Ankehitriny izay dia mangataka vavaka eo anatrehanao, mametraka fenao ampelantananao ny fiainam-piangonana. Ianao no mahita ny tsirairay avy ao amin'ny fiangonanao. Ianao mahafantatra ny ao am-pon'ny tsirairay avy, ny tanjona kendreny, ny fanirianay Jesosy, dia mba tsy ho fomba hivelambelany fotsiny ihany ane no ataon'ny tsirairay ka hitady voninahitra ho an'ny tenany, fa mba ho voninahitra ao ary mba isan'ireo tanteraka eo anatrehanao raha ho avy ny andro hitsarana azy. Apetraka eo ampelantananao ihany koa ireo tetikasa rehetra amin'ny fanomponanao. Fikasana ihany ane Tompo, fa ianao no mahatanteraka satria anao ny asa. Amin'ny maha-olombelona dia sarotra tokoa, kanefa mino sy matoky izay fa raha ianao Jesosy no miasa dia ho vita izany. Apetraka eo ampelantananao ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zavatra miseho rehetra. Ny fanirianay Tompo dia mba hanana tany feno filaminana,
ary mba samy anana fandeferana ny malagasy tsirairay. Ianao no irinay hiasa amin'izany mba hatanteraka an'izany rehetra izany. Mamindrafo ao amin'ity firenena ity, ny tananao mahery ane no hikasika ny tsirairay avy ka hiasa any anatiny any. Apetraka eo ampelantananao ny olombelona rehetra satria araka ny teninao dia ny fanjakanao dia natao ho an'ny olona rehetra. Mbola maro tokoa ireo izay tsy mino anao Jesosy, maro ireo kristianina fotsiny amin'ny anarany. Kasi ho amin'ny herinao mahagaga ny olona tsirairay mba hahatsapa sy hahatsiaro tena ka hafantatra ny tokony ataony. Ny fanahinao masina anie no hamanga ny fony tsirairay ka hampiova ny sainy, hampiova ny heviny ka hitodika any aminao Andriamanitra. Ino anao Jesosy fa zanak'Andriamanitra, ary ino ihany koa fa ianao irery ihany no lala tokana ahafahana tonga any amin'izany fanjakany lanitra izany. Dia ianao no mahafantatra ny tsirairay, ianao mahita ny fiainanay andavanandro dia ankinina aminao tanteraka izany. Maro ny zavatra tianay ho angatahana aminao Tompo, fa ianao no mahalala ny mahasoanay. Misaotra anao izay raha mbola afaka nangataka tahaka izany, ary kanefa aoka ny sitraponao ihany no tanteraka aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, izay efa nampianatra anay ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: Raiza ny lanitra, masinna ny anaranao, mitomany ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ity atao tahaka ny lanitra. Omeo anay an'izany mazava aminay, ary mamelany elikay, tahaka ny ranay izay miritaka aminay, ary mamitondranay amin'ny fakapanahy, famamananay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana raha afaka indray nandray ny teniny ka nahazo ny vatsim-panahy tamin'ity anio ity. Ny hafatra ho antsika tsirairay dia hoe koa mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Amarana antsika izao ary dia raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrany tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.